Inona ary natao hoe fihavanana e? Ny fihavanana no sotoavina ambony indrindra. Ahitantsika ny fototeny havana izay midika hoe fianakaviana, olona mifandray amin'ny rà na fifamatorana. Izy no foto-kevitra fototra amin'ny kolontsaina malagasy, miorina amin'ny fitiavana, fampitokisana, firaisan-kina, fanajana ary fanampiana. Izy no antoky ny filaminana sy firaisam-piarahamonina sady fototra iorenan'ny fitoniana ara-pôlitika sy fampanotrona maharitra satria dia fananganana andraikitra iombonana no amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka, fampiorenana fampitokisana amin'ny alalan'ny mangarahara sy ny fitantanana, fifandraisana mirindra eo amin'ny rafitra samihafa, fitondrana fiarahamonina misehatra tsy miankina, pôlitika sosialy miorina amin'ny firaisan-kina ka tsy avela ho hisy ambanin-javatra. Amin'ny mahasoatoavina azy, ny fihavanana no vatao sandratra hanangana pôlitika izay mandinika ny maha-olona, mandrisika ny fampitsinginana ary mampiroborobo ny fiarahan'entana ho mpitombotsoa am-bahoaka.